Ivadika kely kosa ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana ary isika raha mahakasika ny olana eo anivony izay sehatry ny fampianarana ambony izay dia ny lazara mofo ny misy ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika fa tsy ireo mpianatra izay nahazo vasim-pianarana avy amin'ny fanjakana mianatra any Chine ihany no misedra olana raha araka ny nambarany ary tsy mijery fotsiny fa miezaka mitady vahaolana moa ity ministera ity manoloana an'izay ary tsy ministera io irery fa ireo sehatra samihafa sy departemanta voasahana izay dia miezaka mitady vahaolana ho famahana ny olana ireo mpianatra ireo. Le izy zany rehefa miteny hoe mpianatra gasy any Chine dia ohatran'ny Chine ihany no voateny fa tsy Chine rery fa mbola apiko indray aza fa misy koa ny any France mbola misy koa ary ny any Maroc zany hoe misy an'ireo le boursier d'État malgache any andafy izay tsy voalomo zany ny boursany ny antony moa dia indrindra fa lasa surnombre zany ireo aloha dia ho lazana aloha dia lazana fa izay marina ka ny situation zareo zany ny any Chine dia efa misy hoe roi nareo lekizy mbola tsy nahazo taratasy zany ny zahay hoe lekizy mbola tsy nanao inscription fa izahay kosa no le continuité de l'état moa zany dia tsy hijereny zareo fotsiny amin'izao fa dia mbola averiko fa io resaka bourse any ivelany io zany dia tsy resaka ny enseignement supérieur rery ihany no napakevitra amin'io satria vola be dia be izy io dia ka tsy maintsy irana ministera hafa mandinika azy fa ny fandraisana anjaran'ny enseignement supérieur dia efa misy lamina zany hapetraka ho angatahana any amin'ny université izay misy an'ireo mpianatritsika tsirairay ireo ka ny anaovana azy dia hoe tsy ny mpianatra no hoe tonga dia andefasana vola fa hanao fanarahana amin'izareo zany mba hoe aloha tsikelikely ohatra na ny droit d'inscription reo sy arak'izay zaka zany dia directement any amin'ilay université tsirairay zany no anaovana ny fifanarahana aloha pour le moment satria raha ny montagne reo volareo dia tena be dia be tokoa ka dia sarotra ny laza hoe tout de suite dia hoe fa voalohan'izao rezao situation misy ny enseignement supérieur misy atsika zao amin'izao fotoan'izao fa ny lamina napetraka dia izay efa misy en cours zany zao io fifanakalozana amin'ny université misy an'ireo zanatsika ireo tsirairay avy satria zanatsika moa ireo tsy azo hoe jerena fotsiny amin'izao fa ny solution koa nefa tsy solution hita hoe zao dia zao fa atao par étape zay zany le izy.